dia mbola faly mitsidika ny tokantrano tsy firay avy tokolasy tokovavy amin'izao hariva izao ary manasa-panajana hatrany anaraka hatramin'ny farany vaovao tsara eto amin'ny televiziona malagasy. Anisan'ny hoarantsika izao hariva izao ary ny fitsidihan'ny ministry ny fahasalamana ny CSB2 teny Mahitsy ary ny fitsidihan'ny fikambanana fititarindra Matomialy Rajoelina ny hopitalin'ny ankizy tetsy tsara lalàna amin'izao fankalazana ny iray volana ho an'ny ankizy izao fa anomboantsika izany avy hatrany ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena. Tsy mety raha ny vahoaka malagasy no atao sorona io no nambaran'ny Prime Ministre Camille Vital raha naneho ny heviny mikasika ny fatapan'ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeanina. Tsy maintsy isy ihany koa izy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny samy miaramila ny fifatesany ilay lieutenant avy ao amin'ny Bany. Ireo ny fantatra nandritra ny famelabelarana nataon'ny Prime Ministre niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernement tany herinandro lasa teo izay nampahafantarana ny mpanao gazety Androany Maraina. Nanatrika izany ihany koa Ambinitsoa Masiarvelo sy Aurélia Rafringa. Nandritra ny famelabelarana nataon'ny Prime Ministre sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernement ny akony dian'izy ireo tany amin'ny faritra atsimo no namalen'izy ireo ihany koa ny fanontaniana nitikitika ny mpanao gazety. Isan'ny voaresaka tamin'izany indrindra ny amin'ny fahatapahany famatsiam-bola avy amin'ny vondrona Europeanina izay izy fiantraikany vantana amin'ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny sosialy sy ara-ekonomika. Na dia eo azy anefa izany dia tsy raviravin-tanana ny fitondrana malagasy araka ny nambarany ministry ny asa vaventy. Mikasika n'izany fenana izany misy zany mikasika ny lalana ka izy mikasika ny constitution zany tena concerné zany fanaovana gouvernement sy lalana vitsivitsy moa zany ny faritra atsimo concerné izay fa ny fanaovana entretien moa zany dia manana votsika fanaovana amin'izany ary zay indrindra zany no nitony fanaovana ministry teo dia autorisé zany ny renforcement entretien amin'ireny axe reny ka mampalay ihany moa zany raha tosi amin'izay le lalana kanefa tsy raviravin-tanana amin'izany tsika fa vola malagasy le fin d'entretien métier natsika afahatsika mikojakoja na manana entretien courant le lalana. Kasika ny Union Européenne heviny moa iny ataona izy ny mahalala izy nanampiasika hatramin'izay ary mampalay fa tena ny firenena gasy no ataon'ny communauté européenne sorona satria araky nazavain'ny ministre de l'économie teo 10e fediny fanampina investissement no atao fa miezaka tsika zay oafilatanantsika no oentsika ilatsika efa madagasikara zany zao ny karama vitaloha mandidolo iny zavatra tokony atao ny investissement no mamotona zavatra vaovao marapa misy pokazika nefa na izany na izany misy koa ny olona manampy zay manampy diraisina fa ataona moa fa izany nitan'izao efa mety fa somary mampalely ihany hoe ho anna fitondrana angamba teo aloha zay nisy ny mouvement populaire na tonga ny io fitondranany rodana nohony zany vahoaka malagasy no atao sorona ka somena fanambina ataoko fa tsy mety ihany zany. Sarotro ny ilazana fa coup d'état no niseho teto Madagasikara ireny. Io kosa ny ministry ny fiompina sady mpahalalana Maharanty Jean Didier. Sarotra be milaza hoe tena coup d'état fetitaosika mazava zany fe nisy mouvement populaire aloha nisy démission ara-dalàna nataony le filoha teo aloha dia angamba tsy zany niseho tany any Niger sy ny karazan'ireny fa naharaika fa tsika voan'ny sazy na no hazavaina no hazavaina tena no mazava tsara hoe tsy fakana fahefana ankely io amin'ny lalàna moa zany azo zay hoe changement de légalité misy teto zany hoe tsy rahavavana teo mampianana atao mampirapiravitsay izy fa mazava tsara le izy ny tongana fahefana zao dia misy mahakasika ilay manamboninahitra miaramila nahakasitanana ka nahafaty lentina iray teny amin'ny Bany vato kosa dia tokony isy fepetra ho raisiny araka ny nambaran'ny Prime Ministre. Madagasikara mety anatin-dalàna ary na civil io na miaramila misy ny fepetra misy na reglementa amin'ny fehatsika malagasy ao amin'ny miaramila zany dia misy ny fepetra tsy maintsy andray andraikitra tokony andraikitra miaramila anasazy ny olona nanao ny tsy mety izay ny teneny tamin'iny ka raha mikasika ny resaka procédure judiciaire
nisy moa ny olona maty, misy ny olona namony ainy nomny zavatra iny, dia anjaran'ny parquet angamba no mijeren'izay zavatra zay. Fa raha ny raisonnement-ny Premier ministre teo aloha ina manao balibaly fa ino ny eritreritiny fa angamba misy fitiavana anao Jean-Luc manokana fa tsisy teneniko hoe mihoatra ny tokony izy fa izy moa milaza hoe tokony tsosaziana fa raha miaramila atao fa tsy mety zay zavatra zay. Ka raha izay no hitany hoe fa mety izy ihany manala azy satria mba hanajana ny discipline zany, discipline militaire dia tsy maintsy misy satria nykasitanana subordonné ny commandant Jean-Luc dia misy ny fepetra, misy ny règlement, misy ny sanction tokony atao. Ireo rehetra ireo no fantatra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety io maraina io teny amin'ny lapany Mahazoarivo. Mahakasika ny famatsiam-bola ihany ilay omaly no nanamafy ny vondrona Eoropeana fa miato ny famatsiam-bola avy amin'ny Fed andiany fafolo izay mitetina 500 tapitrisa euro anamboaran-dalana moa ny 700 izany ary ampandrosoana ny tontolo ambanivohitra kosa ny 20 isanjato. Rongony folo volana ny fatapahan'izay famatsiam-bola izay fa itoy kosa izany rehefa miverina ny filaminana eto amin'ny firenena. Nanao fanadihadiana manokana mikasika izay Stéphane Alphonse sy Fabien Malala miaraka amin'ny tahirin-tsary ny televiziona malagasy. Efa tany alohan'ny krizy izany hoe tamin'ny faran'ny taona 2024 no tapaka ny ankamaroan'ireo fanampiana arabola avy any ivelany ho an'ny Madagasikara. Anton'izany ny tsy faneken'izy ireo ny fividianana ilay fiaramanidina Air Force One 2. Vao omaly indray dia nanamafy ny vondrona Eoropeana fa miato aloha ny famatsiam-bola avy amin'ny tahirim-bola Eoropeana ho an'ny fampandrosoana ny Fed izany. Tapaka tanteraka ny Fed andiany fafolo fa toizana kosa ny famatsiana ireo tetikasa efa andalam-panatanterahana ao anatin'ny Fed andiany fahasivy. Raha nolazy hoe fatapahana tsy hoe fatapahana tanteraka ilay izy zany fa dia fampiaran'izy eo aloha zany ao anatin'ny 12 volana. Izany hoe nisy fepetra moa napetraka ry zareo hoe mbola mitoy ihany ny fikarohana vahaolana amin'ny krizy ka aoriana zany dia mbola azo heverina foana ny itrizana zany fanampiana izany. Raha tamin'ny taona 2024 dia mbola mitoy ihany ny le atsoika hoe décaissement zany ny vola mivoaka amin'ny le fonds-ny Eoropeana io zany izay nampiasaina tamin'ny lafiny lalana, infrastructure sy ny transport zany izay nampiasaina ihany koa tamin'ny développement rural sy ny sécurité alimentaire. Fa tamin'ny taona 2024 iny zany dia le atsotsika hoe aide budgétaire misy any 16 millions de dollars any zany izay iarahantsika malala moa fa noho ny antony le crise teto amintsika dia naatona. Ny tiako marina nefa hoe raha milafiny ity fanampiana ny Eoropeana ity nijereny dia efa talohan'ny krizy no efa tapaka izy io ary dia miaraka tamin'ny fatapahan'ireo aide budgétaire izay avy amin'ny fonds monétaire le izy. Ny antony tamin'izany fotoan'izany moa dia efa fantatsika fa noho ny tsy fanomezantsika fanazavana mahafa-po andry zareo tamin'ilay fidianana ny roplanina izay vidin'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny zavatra maro samihafa rehefa tenena tamin'izany fotoan'izany moa. Ka ny zavatra nisy nefa dia mbola misy asa izay natao ary dia mbola mitoy ihany le izy. Ary na tamin'ny taona 2024 na 2024 moa zany dia voalaza ny Union Européenne zany fa dia ny fanampiana amin'ny lafiny atao hoe aide humanitaire sy aide d'urgence na ireo projet izay misy fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka dia tsy tapaka akory fa mitoy. Fa izay no marihana angambany manokana tamin'izy ity dia hoe le fomba ampiasana mihitsiny ilay antsoina hoe 10e Fed zany fonds européen zany iny zany no nahatony zareo aloha amin'izao fotoan'izao. Iny moa raha ny taliny zany amin'ireo taona vitsivitsy ampiasana azy dia misy any amin'ny 500 millions